Satria efa ndesaka politika ihany ny fitombita izay nonentin'ny filoham-pirenena Ery Razonarimampianina teo ka mbola izay vaovao politika izay ihany no entintsika ontsika manaraka. Tsy mitondra any amin'ny fampihavanana ny fomba hifantenana ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra fampihavanana na ny CFM. Io no nambaran'i Tabera Randriamanantsoa raha naneho ny heviny amin'ny firosoan'ny fifantenana ireo mpikambana ao anatin'ny CFM ny tenany. Ho an'ny mpanao politika ity dia ny fanovana ny lalam-panorenana sy ny fametrahana lalana fototra eken'ny rehetra no lalana irosoana any amin'ny tena fampihavanana. Tsy ampisy fampihavanana eto amin'ny firenena ny fomba hifantenana ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra fampihavanana na ny CFM araka ny hevitry Tabera Randriamanantsoa avy amin'ny CRN fisafidianana izay nandeha tamin'ity herinandro ity ny fakana adinam-bava ho an'ireo kandida voafantin'ny komity misana ny fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny CFM. Misy koa zany olo mahay zany sahalan'ny professeur ny réconciliation nationale ifitina le olo andeha amin'ny anatin'ny fampihavanam-pirenena. Rehefa nisy ny texte io dia nivoata amin'ny village be zay nanao amendement ary nangataka audience tana président de la République resaka taminazy sy mety io fa zao ny tokony atao satria nisy nanao an'io teto di président zafy zany no nanao an'io réconciliation ary lany ny comité international tamin'ny akory Addis Abeba sy Maputo reny fa sy nampiarina tamin'ny transition nomination nomeo izy dia azaranareo mianaka amizay zany hoe mifidy hoe izy n'olona atao réconciliation fa sy atao appel d'offre ohatran'izao fa io zany apiady io zay revinareo fa tana amin'ny 500 mahery tany ny olona nanao candidat zany misy olo zany mba tianao an'io zany amin'ny faritsy rehetrarehetra dia izao izy hitasika fa 200 aty dia amin'ny 200 io ndray angalana 20 dia magnaizy indray ny ambiny dia ahoana zany misy oral indray sahalany tamin'izay nangalabaka taloha dia misy oral zany afaka écrit dia io zany sapisy fampihavanana amizay rehefa avy satria tezy ireo olo reo. Tsisy afa-tsy ny fanovanana lam-panorenana ary fametrahana lalàna fototra ekeny rehetra no ahafana miroso amin'ny tena fampihavanana hoy ny sekretera jeneraly ny CRN. Ilaina ihany koa izy ny famahana aingana ny olona ny vahoaka ao anatin'izany ny olona ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra.